tokana dia malavo azy raha manao minaran'i Jesosy Kristy mahery riavana malala ilay lohan'ny fiangonana sady tompon'ny filoantsika sy mpanefa azy ary tompon'ny fiantsoana raha entin'Andriamanitra miaona ety isika amin'ity fotoana manokana eo amin'ny fiainana Jesika ity satria mbola tsy nisy eo amin'ny fiainana Jesika atao anatin'ny 10 taona ny fotoana toy izao fa sambany androany izay ataontsika amin'ny ray aman-drenitsika Andriamatoa raha sendra asina lala haja mpitandrina mivady mianakavy eto dia tsy natao tamin'ny pasteur Ramambaso Joseph, tsy natao tamin'ny pasteur Razafy Mahefa Edmond, ary tsy natao raha teo no tany amin'ny datany raha sendra asina Titus izay filoha Jesika voalohany fa ankehitriny dia italian'ny tompo tanterahana ary amin'ny fifaliana lehibe ry havana malala no anatanterantsika izany iarabana antsika tiambolana manontolo afaka miombona izao fotoan-dehibe izao ary iarabana sady anareo mianakavy nentin'ny tompo tamin'ny tanam-pahasoavany amin'ny faharetana amin'ny fanompona andeha hivavaka izika Jesosy malalo misaotra anao zay fa omenao fotoana ankehitriny eo ananeto amin'ny fifaliana anomezana voninahitra anao ary iarana miaino koa ny telinao mangataka zay ankehitriny ny fanahinao masina hanazava zany teny zany aminay ary ny fanahinao masina hanazavako ny fonay sy ny sainay mba hahatratra ny fiainanay ny hery ny teninao amin'ny anaranao Jesosy velona ianao le teny tonga nofoka nonona taminay nanaovana izany mivavaka izany ianao le itofovoanay koa satria mahatoky amin'ny teninao ho an'ny fiangonana manao hoe indro aho momba anareo mandrakariva miaraka aminareo isanandro ambara-pahatohan'ny fahatapera izao tontolo izao misaotra Jesosy fa amin'ny anaranao namitana izany amen. Ny teny izay tian'Andriamanitra nafarana manokana ho antsika ry havana malala amin'ity fotoana lehibe ity dia hitantsika eo fiandohana fandarana iny raha maniny ianareo ilay teny naraina avy ao amin'ny epistile nosoratan'i Paoly ho an'ny kristianina tany Kolosiana toko voalohany andininy fahairaka ambin'ny folo sy ny andininy faharoambin'ny folo tapany voalohany dia mba tiangataka ampitiavana antsika mpianakavy finoana hiaraka hireto zany teny zany havana malala manao hoe amin'ny anaran'ny tompo ary ampahatanjahana mihery rehetra araka ny haleny voninahitra ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana ka misaotra amin'ny ray izay mampamendrika antsika amen. Rehefa mihaino zany teny zany tsika ry havana malala dia manontany tena manao hoe tompo inona ary no afaka tianao omenanay amin'izany ataoko ry havana malala fa mazava sy tsotra ny afatra tian'ny tompo omenantsika rehefa mihaino zany. Ny afatra voalohany dia mitodika kokoa amin'ny mpitondry fisaoran'Andriamanitra miampy mpitondra izay mitondra ny Jesika mandrisy 20 taona raha teo no anton'ity fotoana ity ka ataoko fa tsy mahagaga mihitsy raha mitodika amin'izany afatra ny tompo ary zao zany afatra zany isika mpitarika tsaroviny mivavaka ho an'ny olona entitsika isika mpitarika tsarovy ny mivavaka ho an'ny olona entitsika zao moa sy ny zavatra mitranga eto ry havana malala epistile mety anatrehantsika iza nanoratra ny epistile io Paoly io izy vakina fotsiny zany le andiny voalohany io toko voalohany dia hoe Paoly zay no manomboly teny Paoly apôstôly Kristy Jesosy ka i Paoly no manoratra ary iza nanonratana ny kristianina kolosiana izany hoe i Paoly no manoratra ho an'ilay kristianina tany amin'ny fiangonana ka ny zavatra soratany eto dia tonombavaka zay reo keo amin'ny fiandohan'ny andinina fahasivy ahoana moa izy ary izany izahay koa maninona hatramin'ny andro nandrisanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo. Paoly mivavaka ho an'ny kristianina kolosiana, Paoly mpitarika mivavaka ho an'ny kristianina izay tariana, Paoly mpitondra fivavahana mivavaka ho an'ny fiangonana izany hitantsika eto ry havana malala ary zany no tiany tompo hanafarana antsika isika mpitarika tsaroviny mivavaka ho an'ny olona entitsika zavatra lehibe zany ry havana malala ary tsy voatery andeha ho azy akory eo amin'ny lohan-toerana mahampitarika eo amin'ny andraikitra samihafa ary raha mieritreritra ny mpitarika zany zao marina fa filoana Jesika manoresahana eto kanefa tsy maintsy mieritreritra koa hoe
ny mpitandrina ny fitandremana zany lay pitarika ny sampa zany sampanasa ny asa ana ohatra ka andeha lavidavitra kokoa tsika le pitarika isa tokantrano ianao dady io zany mba mivavaka ho an'ny ankonanao ve anao sa atro sakafo rety atro ihany mivavaka ay zany dia avana-manana fanontaniana zay tian'Andriamanitra atao amintsika isika pitarika tsarovo ny mivavaka ho an'ny olona entitsika zany lafatra ny tenin'Andriamanitra ary rehefa mamaky ny testamenta talohatsika lavana marana dia lasa lavitra ny fahatakarana nireo zokontsika amin'ny filoana ny amin'izany mivavaka zany raha nitondra baiboly ianareo lavana marana ka afaka mamadiky zany dia tena nasa mpitiavana anareo a hijeny Samuela voalohany inge Samuela voalohany toko faharoa ambin'ny folo Samuela voalohany toko faharoa ambin'ny folo bokin'ny Samuela moa io ary Samuela mihitsy no miteny eto Samuela voalohany toko faharoa ambin'ny folo dia ny andininy fahatelo amboroapolo andininy fahatelo amboroapolo ny olony zany tarany Samuela mangatany Jehovah-Andriamanitra anaiko ny profatra maty zay dia namaly Samuela voalohany toko faharoa ambin'ny folo andininy fahatelo amboroapolo raha nahitinareo le avana malala dia nasa mpitiavana anareo hiaraka hamaky zany amiko manao hoe amin'ny lalan'ny tompo ary miantro sanatria raha hanota amin'ny Jehovah aho ka hitsaka tsy hangataka ho anareo lasa lalina zany amin'ny Samuela zany le tsy fiovana ho an'ny olona entina dia fahotana sanatria raha hanota ka hitsaka tsy hangataka ho anareo asa raha mahatsapa an'izany tsara daholo zay manomboka aminay zany hoe rehefa tsy mivavaka ho an'ny efitsikely mahazafo ny efitsikely ty manota rehefa tsy mivavaka amin'ny fiangonana entiko a zapitandrina mitondra fiangonana manota rehefa tsy mivavaka ho an'ny olona prévomiera za floa vomety manota rehefa tsy mivavaka ho an'ny olona entiko za floa komité manota rehefa tsy mivavaka mipiambina anatin'ny sampana entiko a za floa na sampaty manota asa lalina zany ary atao fa pitarika betsaka ihany mbola tsy tonga saina zany raha tsy voalohany tsy maneniny zany mbola tsy diso anina loatra koa zao afaka manomboka amin'ity andro ity ny fankatoavanao zany fa zany no afatry ny tenin'Andriamanitra isika pitarika tsarovany mivavaka ho an'ny olona entitsika ary rehefa miala mankany amin'ny Samuela tsika ravana mibanjona an' Jesosy Kristy ilay tompon'ny finoantsika sy fanefasa fiangonan'i Jesosy Kristy raha teo isika mibanjona izany Jesosy Kristy zany inona ny hitatsika amin'ny Jesosy Jesosy nge loatra velona amin'izany avakeo nge baibolinareo mijaona toko fahafito ambin'ny folo ny jaona toko fahafito ambin'ny folo dia avana malala dia lazany eo amin'ny tontolon'ny fikaroana teolojika hoe vavaka fisoroana prière sacerdotale ary ity ny vavaka lava indrindra nataon'i Jesosy no raketina ato anatin'ny filazantsara ity jaona toko fahafito ambin'ny folo ity dia mirakitra ho antsika ny vavaka nataon'i Jesosy Kristy ho an'ny mpianana ny vavaka nataon'i Jesosy Kristy ho an'ny fiangonany koa vavaka Jesosy Kristy mivavaka ho an'ny mpianana Jesosy Kristy mivavaka ho an'ny fiangonana no hitantsika eo avana malala atravatra lehibe zany ohatra velona ho an'izay rehetra manana raikitra koa eo amin'ny fitaliana mba hivavaka ho an'izay italiana zay olona taliana ary io dia vavaka fo be io raha marina ho an'ny mpianatra rehetra ho an'ny fiangonana handimby mpianatra voalohany reo saingy zao mahafinaritra mahita fa tsy mivavaka fo be fotsiny Jesosy fa avadingo hoe baibolinareo miliko toko faharoa amby rehefa mijery miliko toko faharoa amby roapolo tsika dia hita endrika vavaka anankiray ataon'i Jesosy ilay pitarika hivavaka manokana ho an'ny olona taliana lioka toko faharoa amby roapolo ka ny andinina faharoa amby telopolo mahafinaritra io mandre an'izany feona baiboly mikasoko zany lioka toko faharoa amby roapolo andininy faharoa amby telopolo roa amby telopolo ahoana ny voasoratra eo minana tompo nefa izaho mangataka ho anao mba tsy ho levona ny fonao ary rehefa milevaka ianao dia mba hirehetra ireo rahanao izany lazany Jesosy azany Simona Petera no zany Simona no satana mitady anao korotaka ny vava zay za mangataka za mivavaka ho anao ka Jesosy Kristy ravana marina sady mivavaka ho an'ny mpianana
amin'ny mahavondrona azy mivavaka ny fiangonana zay handimby re mpianatra voalohany koa fa mivavaka koa olona manokana ary entony zany dia Simona Petera no ambarana zany kanefa mijery an' Jesosika ny antso ny tenin'Andriamanitra ho antsika mpitarika rehetra io zao manisika mpitarika tsarovony mivavaka ny olona entsika dia Jesosy Kristy mihitsy mitafitsika amin'izany dia io ianareo Andriamatora sy andasina laharaza mpitandrina mivady namena raha-pitarika ianareo ny andraiky fatao anatin'ny fiangonana no alamin'Andriamanitra sy ny fiangonana hisy fetotoana izany fa na ny mbola iantsony olona nareo hoe président sy andasina ay hatramin'izao ary tsy hitako mitsy ampiny tokony andrivana zany na kely azy dia mbola manetraka ny amontsoka reo zany adidy izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra izany ary ampianary ny soratra Antony Paoly atsika Paoly no nanoro zany ary satria tsisy Paoly andasina intsony dia isika ny manatanteraka an'izany amin'ny fifaliana ankehitriny isika zay mitarika sy mananalavitra fa afatra roa sosona ihany no nampitondray ny tompo ao anareo roa ihany zay ny voalohany sika mpitarika tsaroviny mivavaka ho an'ny olona itsika fa ny faharoa dia ho anareo vahoaka kristiana isika vahoaka an'Andriamanitra meteza ho valim-bavaka isika vahoaka an'Andriamanitra meteza ho valim-bavaka isika vahoaka an'Andriamanitra meteza ho valim-bavaka meteza ho valim-bavaka zao mantsy vavaka no nataon'ny Paoly eto araka nambara tamintsika kely avy namarana ary zay ambara nytiandiny ity dia ampany amin'izay antom-bavaka zany moa zany ny teny malagasy mahatika n'le teninareo zanabazary hoe sujet de prière fa antom-bavaka ny teny malagasy mampiasao ihany le tsika fa manana ny tsara sika dia misy antom-bavaka maro lazain'ny Paoly eo amin'ny andininy fahasivatra amin'ny andininy fefatra ambin'ny folo mivakin'ireo fa ndraiky ambin'ny folo sy ambin'ny folo tapany voalohany ihany moa no menatsika eto dia tena misy antom-bavaka mazava antony ivavahan'ny Paoly ho an'ireo kristiana tany Kolosia ireo lavana malalaka ary tonga taty amintsika zany ankehitriny inona avy zany antom-bavaka zany ny voalohany lavana malalaka dia izao ho amin'ny fampahireza ho izy hoe mba hampahatanjahiny mba hampahatanjahiny zany hoe raha ohatra ka manaiky valim-bavaka isika ny afatra ho antsika zany zao mahereza ny afatra ho antsika dia mahereza zao izy Paoly mitanoe tompo mivavaka mba hampahatanjao amin'ny herinao rehetra reo vahoaka kristianindreo ahoana ny hevitra reo ihany hamaly an'izany vavaka zany Andriamanitra sa tsy hamaly izy ka tena mamaly mihitsy izy rikeny vavako ianao natony ny nofo rehetra hoy ny mpanao salama dia hamaly izy fa maninona ianao mahita kristiana tsy matanjaka maninona ianao mahita kristiana tsy matanjaka nefa le vavaka natao Andriamanitra namaly ny dikany izao tsy manaiky valim-bavaka ny olona azany ny olona lehibe amin'ny vavaka zay atao betsaka tsy manaiky valim-bavaka ny olona atao le vavaka miakatra ampidinin'Andriamanitra ny valiny tsisy tanana mandray fa mitotona amin'ny tany fa metezitsika valim-bavaka rehefa arotsaka Andriamanitra ny valim-bavaka ampatanjany raiso antanandroza amin'ny valim-bavaka mahereza le vahoaka an'Andriamanitra azany miantsin'Andriamanitra atsika metezitsika valim-bavaka raiso ny fampahirezan'Andriamanitra anisan'ny zavatra nanaherinandro indra eo amin'ny fitondrana ny fiangonana satria mitondra fiangonana sy ny telopolo taona vao mipetraka n'ity toerana ity dia ny mahita kristianina tena mahafinaritra ny filoana matedera ny helim-pony sy ny fahafizateny eo amin'ny fiangonana kanefa mpaherezin-dafa be taray be monimono inona ihany ty ataon'Andriamanitra ary ndraindray moa tsy vita monimono fotsiny fa latsaka mihitsy ny olana ka tsy manino zany fa tsy maintsy eritreretina zao manao hoe efa nomen'Andriamanitra atsika anke ny valiny zany fahavavaka zany nampahelezana atsika nampatanjaka atsika anke Andriamanitra ao amin'ny filazantsaraka malika toko fahenina ambin'ny folo Matteo toko fahenina ambin'ny folo avana malala ny andininy fahavalo ambin'ny folo dia misy teny tena mampahery antsika tokoa afa-dingely baibolinareo
matitoko fa enina ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo matitoko fa enina ambin'ny folo ny andininy fahavalo ambin'ny folo tsy hitra miady hevitra teolojika teo amin'ny tantarany fivavahana ny amin'ny andininy io fa ho raisika ny teny fampahelezanao ahoana no voasoratra eo amin'ny anarany ary izao milaza aminao koa ianao no petera ary amboniny tivatoampoty no haoroko ny fiangonako ary mivava adyny fiainatsita tsy azy ka inona lay no ampahalemy ny fiangonana inona lay no ampahalemy antsika kristiana zao nambarany Jesosy Kristy aoroko ny fiangonako ary mivava adyny fiainatsita tsy azy mahazo manao zay tiany ataony hery rehetra manodidina ny fiangonana na nihita maso na tsy hita maso na olona io na vondron'olona io na iza zao ihany izy vavadiny fiainatsika tsy maharesy ny fiangonana zany nambarana Napoléon Bonaparte avana mandalo ny seza fiandianana niongana ny satroboninahitra famanodian'ny fiangonana ary marina zany avana marana ka maherezy aza kivikivy zary ny kristianina kivy tia ampatsanao ka tsy mamaitsy inona ty kivikivy maninona efa nivavaka natao zany efa nomena ny valibavaka mahereza mety aiza ho valibavaka ihany atsy ho kristianina mihitsy eo iva zao tontolo izao miatsy isakirana ary mitoloko sy mitomandro no anampitrotraka ka efa miresaka ny olona nitsena mbola tena loza izy dia lany tiana fosany tiana ty tiany sahirantsika sinsisa dia ny kristiana koa eny kanjo fa tiana loza tokoa kristiana tokony ola mahery satria zany no ny antson'Andriamanitra atsika zay ny voalohany maherezy rehefa milazo Paoly dia manambanana tsy hoe ampahatanjahana fotsiny araka ny hery ny voninahiny ho amin'inao izy ho amin'ny faharetana rehetra inony zany no afatra faharoa mahareta zavatra lehibe zany misy teny haitsika tsenjery avana maratra sangeny toko sy andininy matetika ny sitsarony ohatra ny marka toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo mbola David zany a marka 13 mizana bazara inona avy zany marka 13 zany tanao fa tsy hainareo zay maharitra hatramin'ny farany zay fotsiny ihany io mba hay izy manomboka androany marka toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo zay maharitra hatramin'ny farany Jesosy Kristy ravana marina dia miantso antsika hanana faharetana adrany mivavaka nataon'ny Paoly amin'ny kristianina na kolosianina ampahirezana ka rehefa miasa Andriamanitra mampahery Andriamanitra dia manana faharetana ireo kristianina ireo manana faharetana ireo tsy mitsopahana eny amin'ny tenantenandalana eny tsy milavolefina eny tenantenany ihany tsy mienitra eny tenantenany tsy mihemangatsika eny an-dalana eny fa mitozo ka mitozo manapatonga hatrany amin'ny farany adrany natao hoe maharitra mandeha hatrany amin'ny farany fiazakazana zay hitondran'Andriamanitra azy adrany avana mantso lehibe antson'Andriamanitra atsika zany zatra mihitsy na ray aman-dreny zay tsarovantsika manokana eto anatrehan'Andriamanitra vita tsara amin'ny mandany voaniary izy fehim-potoam-piasana fa tsy mameram-pialana tany tena tena ny akory tahaka izay ataon'ny olona sasany rehefa mafimafy hoe pastera zany ho démission pedagy eno eo le pastera any ny Jesosy mamelika démission dia mamaly le olona mahahay manao hoe izy tsy hitako fianao mito tsy miavaka mareta retoko mareta mandianatra ny farany ary zany no antson'Andriamanitra mitsiny fa ny hery omen'Andriamanitra ny fiangonana hery azona mandehatra ny farany zay ny faharoa fa ny fahatelo fa netana rehefa tsy mino izy fandeferana io fandeferana io ravana marana dia mifongo rehefa vakina tsara ny teny grika zay tsy olazaiko aminareo satria tsy misy dikany aminareo ny alalana azy dia ny hevitra eo dia fiaretana izany hoe miareta isika dia antsolo valimbavaka ka olona hakato zany miareta isika zany dia antson'Andriamanitra ravana hahatsiava ny teny zay toriko raha nanoka hatramin'ny fahadimapolo taona nesitsika hoe matany antsirana antsika le teny manao hoe aty amin'izao tontolo zao raha hitanareo faoriny nefa matokia izany fa naharesy zao tontolo zao aiza toko moa misy an'izay ken'izay iza le boky filazantsaraka an'izao mitoko fa enami folo andininy tera mitelopolo tokony tola vatomamy ao omena an'izay nahay
zao natoko fa enina ambin'ny folo andininy fahatelo amin'ny telopolo aty amin'izao tontolo zao nahitanareo fahoriana raha mahita fahoriana eto anivon'izao tontolo izao sika liavana malala na isika mahakristianina tsy raha raha-panaradian'i Kristy na isika mafy-fiangonana tsy tokony ho taitra an'izany tsy tokony ho taitra an'izany satria Jesosy efa nampiomana an'izany izy le efa nampiomana izy tsy nanafy ahitinareo dia rehefa hita le fahoriana ny valiteny tony ataon'ny kristiana hoe Jesosy tena lalina fa tsy mandaika tokoa ianao na nitraindray azy tia ty fa mahita fahoriana satria efa nampiomana izy raha mahatsiaro manokana ny président Ratsy-Andasiny izy andray moa tsy mahalala ny zavatra nitranga tamin'ireny taona sivy amby roa ny zavatra nanamaritra zavatra betsy vonverina avy amin'ny Orlando azy io ary tamin'izany fotoana zany dia tsy maintsy mandeha tany Orlando izy mianakavy ary reo kristiana zay nandray azy tany no nandray atany koa ary nresaka zavatra samihafa fomba ny Efitsikema nisina zavatra vaovao ho fanohanana ny fiainan'Efitsikema marina fa fahoriana mangidy ny alany taty fa vokatra mamy ny verina avy any satria izany roa mpihavanana tamin'ny Presbyterian Church of USA ny fiangonana Presbyterian any États-Unis sy nentsoina hoe FPCO ny First Presbyterian Church of Orlando voalohany Orlando izay iarahantsika miasa dia tamin'ny fotoana nandalovany tamin'ireny fotoana sarotra ireny no nisin'ny roa mpifandraisana manokana izay mitohy sy mihatsara mandrakaketry eto anivon'ny Efitsikema liavana malala ary zavatra lehibe zany antsoin'Andriamanitra isika hiaritra eo amin'ireo zavatra mangidy rehetra fa anatin'ny mangidy misy mamy ary zavatra mahavariny zany kanefa dia zany tokoa ny zavatra rehetra ampiasain'Andriamanitra ka antsoina isika mba tsy hikaikona eo anoloan'ny endriky ny fahoriana ny fijaliana ny zavatra mafy rehetra tsy maintsy hialefana zavatra ara-dalàna zany zavatra ara-dalàna zany ary ho raisitsika ho toy ny fiasan'ny herin'Andriamanitra ny ampahatanjahana antsika ny famelan'Andriamanitra antsika handalo amin'ireny fotoana sarotra ireny hanefen'Andriamanitra antsika zay moa dia zanaky ny teny frantsay fon'izay classe de 4e dia nianatra ny récite ary tamin'izany ny nananay zany tsy nijery ramana hoe à vaincre sans péril on triomphe sans gloire raha mandresy tsy manino sarotra mandresy tsy misy voninahitra zany izy ravana manana ka inona nataolana ny zavatra maro sy sarotra rehefa milaza an'izany donc sariavana malala dia manao hoe fandresena tsy manino sarotra fandresena tsy misy voninahitra da hoe rato Georges André Mananteny poeta antsika manao hoe arefitsika ngilingily zany zanaky faravoatra tsoka tsy namakitolana ka kely masokarena ao anatin'ny zavatra mafy rehetra avelan'Andriamanitra alovatsika raha lasana vavamarana no iantson'Andriamanitra antsika hanana fiaretana tsara ao anatin'ny finoana sy ny firaisana amin'izy tompo hanehoan'Andriamanitra ny vonana miareta le tompoko miareta fa mbola misy toyno liavana amin'ny fandeferana amin'inao izy amin'ny hafaliana ka maninona misaotra ny ray zany hoe miafatra matsika mba ho valimbaly zao manino misaotra fa mianara re misaotry misaotra ary ifahaizana misaotra io liavana maro tena zavatra lehibe mihitsy volana maromaro masy zay dia nindalika nyto amin'ny Efitsikema faravoatra ary fisaorana mono teny zay nitoriana tao dia nampahatsiara azy ireo ny zavatra nitantarain'ny mpampian'ny sekolary tamin'ity fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora Andriamanitra nanelaka anjely tetỳ ambonin'ny tany ny Andriamanitra ka anjely anakiroa ny anakiray anjely hanambona ny vavaka fangatahana rehetra vavaka fangatahana ary ny anakiray kosa hanambona ny vavaka fisaorana dia samy nandely ao anjely anakiroa reo ary ty ny velona ny anjely anakiray mailamailaka sy mavitrika ely tonga haika ny anakiray tsy hita fa aiza ihany aiza ihany araky nihevitra reo iza azy ao ny tonga voalohany tany an-danina tonga ay ne fantatrareo zany tafaverina malary tany an-danitra izy satria kely mientana metiny fa le anakiray nanambona mivavaka fangatana rozaroza mihitsy dia mazotry mangata ny tsy fitehany
fa kely fisaorana misaotra tompoko ary eto moa zany rehefa miresaka amin'ny fisaorana Paoly raha tsaiko tsara ny contexte zao zatra ambana Paoly zao dia misaotra izy satria nataon'Andriamanitra mendrika mivoaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika izy Andriamanitra namonjy antsika tao amin'i Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty ka rehefa namonjy antsika tao amin'i Jesosy Kristy izy tsy hoe nanao antsika ho mpanompo fotsiny ihany fa nandray antsika ho zanaka mihitsy ary na zanaka dia mpandova ary mpandova ny fanjakan'Andriamanitra Andriamanitra nanao antsika zay olona fahavalo tsy mendrika mpikiony amin'Andriamanitra anjary mendrika anjary zany ny tokony isaorantsika izy ataoko ravana malala fa zany mifoto isaorana lehibe indrindra tokony isaorantsika misaotran'Andriamanitra fa za zay mpanota adala sy ratsy lohan'ny mpanota hoe Paoly no nataony mendrika ankehitriny andovy zany fanjakan'Andriamanitra misaora ary miainga avy amin'izay fahatsiarovana zay ny asa-pamonjen'Andriamanitra tao amin'ny Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty hoantsika no miteraka ny fisaorana rehetra eo amin'ny fiainantsika manontolo ihany mahay misaotra ny matetiky farakely folo andiny fahadimy amby roapolo zay azo pantoka fa tsy haintsika tsy enjery matetiky farakely folo andiny farakely amby roapolo dia ahitantsika miendriky zany avana malala mielony amalalako azy matetiky farakely folo andiny fahadimy amby roapolo dimy amby roapolo ahoana ny voasoratra io minanatao tamin'izany andro izany dia namaly Jesosy ka nanao hoe mideranao aho raiky ny tompony lanitra sy ny tany fa nafenonao tamin'ny endry sy ny manan-tsainy zany zavatra zany ka nasehonao tamin'izany madinika Jesosy Kristy midera Jesosy Kristy misaotra n'Andriamanitra Jesosy Kristy ravoravo no Jesosy Kristy tsika ravana marary isika ho antsoina ho valim-bavaka olona mahay misaotra an'Andriamanitra arak'izany ny fahadimy farany ava satria dimy izy dia iverenako amin'izay le teny kely nidianiko teo fandeferana amin'inao izy amin'ny hafaliana nydinganiko io teny io teo ary io mitazony farany hoe mifalia ny antony dia satria rehefa vakina ny soratra grika nandrata amin'ny Paoly ny taratasiny io teny hoe amin'ny hafaliana io ravana malala dia azo adika amin'ny heviny anankiroa ny heviny voalohany dia izao miareta amin'ny hafaliana na ny zavatra mafy azy zany dia mifalia ihany miaritra fa tsy olona mifenay miaritra tsy olona mikely tsy olona mifenay fa miaritra zany zany sady miaritra amin'ny fifaliana miaritra amin'ny fifaliana fa tsy hoe sady mifenayna zany hevitra Paoly avy fa zao nefa rehefa mijery ny dikateny dia mintsika ohatra ny dikateny iombola eto Madagasikara zay iombola ny dikateny lehibe sasany zay tena eketeny koa eo amin'ny fandikanan'ny Baiboly dia misy teboka aorianan'io fandeferan'io dia manomboka amin'ny fehezanteny manao hoe amin'ny hafaliana no isaoran'Andriamanitra ray mamaky ny DM zao nareo dia izany mambara reo manao hoe amin'ny fo mentaka hafaliana no isaory an'Andriamanitra ray ka ny dika zany ravana malala dia fifaliana zao fifaliana ao anatin'ny fiaretana fa fifaliana koa ao anatin'ny fisaorana satria tsika ndrendra na dia ampianarany misaora dia misaotra tonga itsika zao anaka no ampianarany ten'Andriamanitra misaora amin'ny zavatra rehetra zany fitadaga eny anaka misaora amin'ny zavatra rehetra tsy afa-panadinana izy io misaora amin'ny zavatra rehetra misaotra zany ataovy ny Andriamanitra misaotra ho ahy tsy zany ny fisaorana ny masan'Andriamanitra misaotra amin'ny hafaliana ary nefa mianatra an'izany tsika lesona mbola sarotra mandrakare eo amin'ny fiainantsika zany ho iaho hoe isika voaka an'Andriamanitra meteza re ho vanim-bava dia reo izy dimy tadininareo ve zao izy dimy teo inona le voalohany malirezy zay le am'fahatanjana inona le faharoa mareta zay le am'faharetana rehetra ny fahatelo miareta zay le fandeferana rehetra dia ny faefatra misaotra ary ny fahadimy averina kely voalohany faharoa fahatelo faefatra fahadimy dia raiso zany valim-bavaka zany dia mandeha namody amin'ny fifaliana ho voninahitra Andriamanitra amen.